miarabantsika isa-tokantrano amin'ity aliny azoma fahafolo ny volana oktobra 2024 ity ao anatin'ny fandarana resabe ihany ianao ny tokantrano any fandarana izay resantsika indrindra ny mahakasika ny toetra raha-pirenena ny raharaha politika izay mitranga eto amin'ny firenena tamin'ity herinandro ity izay indrindra natonga anay nanasana Andriamatoa Alain Ndremiseza filoha nasionaly ny atoko MCDM miarabanao Andriamatoa Alain Ndremiseza miaraba ny matv ary miaraba ny mpijery misy matv rehetra amin'izao fotoana izao ary misaotra anareo ny nanasa amin'ity hariva ty somary mailanatsiny fa somary karakara kely ny feo fa voavina voan'ny gripa kely tsy Ebola akory tsy Ebola gripa tsotsotra fa de na de zany ary sahirana kely ihany amin'le feo fa everitsika fa tsy anakana ny ady hevitra zany ary mba aingeneky mba hitondra vokatsoa ny firenena ny ady hevitra toytony fa tsy hoe fotsiny tonga hiderateny eto no alena anohatra ny ombola iantiteto veveriko fa tsy fotoana zany tsony zao ya zay indrindra Andriamatoa Alain Ndremiseza no hidirantsika amin'ny votoatin'ny resaka ny mahakasika ny toetra raha-pirenena avy hatrany no resahako anao ianao elaela no tsy hita teto amin'ny sehatry ny fanaovana politika misy ireny fivoriana lehibe ireny fa tsy tazana ianao farany nahitananao zao tany amin'ny fivoriana izay ny latsahana fidianana ny lehibean'ny mpanohatra inona ny anton'izay ary fanontaniako anankiray ihany koa manampy an'izay ihany ianao efa mpanolotsaina na prime ministre efa ministre ianao teo aloha efa CST ianao lehibe anantoko ianao zay indrindra efa hita zany hoe nasarika vahoaka anao nisy fotoana kanefa nainao tsy nilatsaka candidat filoham-pirenena inona ny anton'izay fameno any zay fanontanianao zay rehefa tena lalinina satria lalana ray ihany zany avany amin'le rambony nangalanao azy nanomboako azy de ino toko ty milohany hoe ny antony tsy latsahako ho filoham-pirenena de zavatra anako ny voalohany de efa raha tadidinao de efa nanohatra ny lalam-panorenan'ny republika faefatra io vao napetraka io lalam-panorena hoe io nanaovana ny fifidianana ary tsy asiana fanitsina satria ny lalànan'ny republika faefatra io de lany tao amin'ny tetezamety efa tamin'ny 2010 efa tateoriana be tsika vao nanao fifidianana ary tamin'izany fotoana zany de efa nilaza hoe tsy mitondra vokatsoa ho an'ny firenena ary tsy hatonga mihitsy fampanosoana raha io rafitry ny lalam-panorenan'ny republika faefatra io pahay lalàna amin'ny teny amin'izay ary pahay politika amin'ny teny an'izay tamin'izany fotoana zany kanefa moa rehefa jerena ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena de ny communauté internationale ny azakazaka nilaza hoe alefasoany ny fifidianana fa ela loatra fa rehefa vita ny fifidianana ilamina taon'ny fiaina malagasy misy ko reta ilatsako fidiana zay BDB asa zao zay eritreritry zareo am'izao toe-javatra misy eto zao zay nanao alefaso ny fifidianana fa rehefa vita ny fifidianana tsisy dikany zany lalam-panorenana zany asa raha tadidinao fa nisy nanao conférence de presse nilazany zany mihitsy hoe lalam-panorenana zany le soratra taratasy fa ataovy fifidianana de ilamina raram-pirenena vitsy de ao anatin'ny vahoakako tena andeha le totoafo be le haina manjery leo zay any tetezamita alefaso ny fifidianana alefaso ny fifidianana zay nefa ny tenako manokana indrindrina de nilaza hoe tsy ny fifidianana mihitsy ny vahaolana fa andao aloha anorona trano eo ambonin'ny vato fa reo lalam-panorenan'ny republika faefatra io manorona tranotsika eo ambonin'ny fasika ny ohatra raina ameko tamin'izany fotsiny de ny fomanondrona ny prime ministre tamin'izany zany de fahita ny fiarovana ny zony malagasy fiarovana ny heren'ny malagasy de tsy misy hita ao anatin'ny lalam-panorenana io ny fananganana ny haute cour de justice de ny tany amin'ny troisième république ihany nampitainana quatrième république faefatra ohatra vitsivitsy zay apetrako zay ho azon'ny olona rehefa namaky an'izay sy mijery an'izay de mahita hoe tsy tiana tonga any amin'ny fampandrosoana zay natonga amin'ny teny hoe tsy afaky ny mita-bahoaka ka ilatsaka amin'ny lalam-panorenana io fa za iady mba tsy hanaovana ny fifidianana amin'ny lalam-panorenana io de tany amin'ny communauté internationale de fa nilaza ary midikina mihitsy hoe tokony ny lalam-panorenana no atao fifidianana voalohany averina ny lalam-panorenana iara-mandinika ny lalam-panorenana
restituika satria zareo ny tompony vola sy ny mipaiko tamin'ireny de nanginy ianao rehefa be deaibe mitariky olona mbola nahazo olona be dabe laza hoe tsy mety eo natsony maramila sy gendarme hoe misy pasio aminareo misy asara tadidinao iny misy grenady anakotanao aminareo fa hevitra tsy tena izy io napetraka io hoe lalam-panorenana fa anongana ny atongavanareo de tajanona io zeny a sambory aloha le olona amin'ny tanapasy de nandeha ny raharam-pirenena le tonga tamin'ny fifidianana zay zany le dika zany tsy nanohana an'izaniza mihitsy satria mbola mamitakolona koa raha manohan'olo andeha amin'ny olo lalam-panorenana zay zany ny fipetraka inona mitranga teorina de hoy zay miantso aminao hoe adiniko kely azafady hoe le vahoaka rehetra koa nanao totoafy be hoe leo any tetezamity izahay fa alefa so am'izay ny fifidianana raha mijery anao any am'ty le hoe seraseran'ny Facebook de feno tao alefaso ny fifidianany tetezamita tre lasa koa nety alefaso ny fifidianany asivy folo voafidy am'izay fa zay mamaly olona ny malagasy de tsotra ny fanontaniana apetrako am'izao an'izay mijery atsika ny vavy le olona ny malagasy nagaga ma tsy de zao ianareo ihany a nefa ny anatin'le hoe tao anatin'le hoe mouvement centriste anisan'ny nanohana n'le hoe fametrahana ny tondrozotra teo akaiky ny sadeky tam'izay nanohatra sy nanampiazanao tondrozotra nefa ny tondrozotra de efa nanamarika hoe tokony alefa ny fifidianale tondrozotra mihitsy ny mahatonga zana nohatra ny tondrozotra mihitsy matsapa hoe tsy mety raha tsy tena tanterahana dao le tena fanahin'le tondrozotra ny fanahin'ny tondrozotra nge de milaza hoe retour à l'ordre constitutionnel dikan'izany mbola misy fepetra maromaro tokony narahana tao fa lasa fotsiny hoe retour à l'ordre constitutionnel ary zany de le fatomaro solo tenany oinité de nanany hevitra zany hoe rehefa lanin'ny filoham-pirenena de retour à l'ordre constitutionnel zay ny ao an-tsainy fa tsy zay no mivakin'ny tondrozotra iny fa be deaibe ny zavatra ao anatiny ary am'izao fotoana zao ny filoham-pirenena zay aperanasy de hiaran'le tondrozotra am'le mbola tsy fahavitan'ny le fepetra rehetra angatahan'ny tondrozotra iverenana am'le ordre constitutionnel anisan'izany a io lalam-panorenan'ny 4e république io nge tamin'ny lanina tamin'ny 2010 ka tsy nanaiky an'io communauté internationale nandany iny izy tsy ara-dalàna io fonodinangina fotsiny teo izy atongavana any fifidianana président de république zany hoe mbola tokony tanterahana anatin'le tondrozotra ve zany rehefa ny fanaitony rehetra de tokony lalam-panorenana nanomboana azy a vo niditra nakany amin'ny fifidianana tanato tsy nitsahatra nangataka an'izany zahay tsy tanteraka le izy a tsika zao mahita ny fokany aloha nangina zay no natonga nangina eny ary io zany ny tetaviny vahoaka malagasy ka io nge zany zao ny tetaviny vahoaka malagasy tsika mihinakavo zany tompona andraikitra amy délestage daholo aky maninona ny teny hoe ahoana ny misy délestage tamy tetezamita nge tsisy délestage zao manjary misy délestage ohatra ray fotsiny zany ny apetraka be deaibe ny zavatra hitako tsy mandeha mitsototongana ny arikarenany malagasy am'izao fotoana zao tsy anomezana tsy avetrany an'le gouvernement zany fa nitsototongana io a de nitsotongana koa ny fiainanaraty sosialy malagasy vokatry zay satria nahoana satria le rafitra na superstructure filaza azy voatery miteny technicianna satria manjary tsy azony sasan'le izy le superstructure ratsy ny fantafetana azy ny lalam-panorenana tsy mandeny am lalam-panorenana mahatonga any fampandrosoana vo nanondro an'le prime ministre fotsiny hanao ny majorité hanondro an'le prime ministre de fa voafingana le filoham-pirenena zay zany le olana mipetraka eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao zay no mahatonga anay tsy niditra tatsy nandray anjara tam'le izy de avetrany de mpanohatra zany voalohany la mpanohatra sy laona tsy le fanjakana ihany ny toeriko fa le lalam-panorenana atao toeriko ary zay fanjakana lana anatiny de ho toeriko satria fantako fa tsy afaky ny hiasa velively raha vo tsy mahatsapa an'izay dikan'izay zany hoe anohatra ianao a anohatra n'le lalam-panorenana ianao zany ohatrany hoe mpanohatra ao anatin'ny mpanohatra mihitsy ane zany voalohany amy fanoherana mihitsy satria tsy olona ny toeriko fa nyrafitra aloha zava-bitsy za tsy ary tsy programme koa ny toerinao nefa n'izay ny voalaza ao anatiny le programme tsy sevitra fa raha voako tontolo any avy amin'ny fitondrona amin'ny prime ministre de tontolo ny programme de gouvernement azonao e ka akizy any amin'ny maternel ave no asainao manalabaka zavatra tsotra kely zany tsy mandeha ho azy lojikany politique e lojikany économie nareo anatin'le hoe mieritreritra hoe tarika an'le hoe mpanohatra fanoherana nefa tsy manana tsy manana député
ahoana ny fandraisanareo an'izay hoe nareo tsy lanym-bahoaka nefa ny hoe anao an'izay fanoherana ny lesona kely ara-tantara omeko fa ngamba misy sasatsasany eo amin'ny RCC eo amintsika tsara ny lalàna tsara ny lalàna fa ny lalàna zavatra misoratra fa tsy miaina araky ny politika ny zavatra tantara kely avokako ary olazako amin'ny olona le rehetra meny de hoe mba tsy ampifangaro an'le resaka de hoy zao hoe fa lalàna iza no misoratra ny fanoherana tany Libia ary iza ny nanondro ny lehibe ny mpanohitra tany Libia ny lalam-panorenany ny RCC iny zay Kadhafi valio zay rehefa vohatra voavalonareo zay de voavalonareo mazava raha-pirenena iza ny nanondro ny lehibe ny fanoherana tany Syria lalam-panorenana Syrianina sa ny mpanjaka ny Syria zay no anontaniko anareo dikan'izany tsy voafehin'ny lalàna ny zava-misy fa ny voasoratra tao anatin'iny lalàna iny izahay ny nanao ny lalàna fa tsy reo olona mamaky azy milaza am'izao fotoana zao hoe zao ny famakinay iny tsy anontanianao hoe ahoana ny nanoratanareo azy mialatsiny am'zareo ma zay le izy le olana soratra fa tsy hainareo nge nandany azy fizay zay ny adevitra tamin'iny nandritry ny herintaona roa taona misy hevitra nentinay tao matoy za CST zany miteny am'zany tamin'ny androny ary président commission juridique tamin'ny andefan'iny tao efa nitoheriko re zavatra eo tsy mety reo fahajalony aloha efa intelona hembotra ka tadidinao nalàna tao mihitsy a nanjary ny vadiny tsy mpivady analàna atongavana amin'iny fa samy mahitao hoe andao alefa le fifidianana alao tao ialaindremisesa fa alaindremisesa manohatra an'io a izy rery de fa matohatra an'le lalàna tsy andeha zany anie nitranga tao e de lasa tsy mpivady no nakambatra zany nitranga tao analànanay tao le centriste teneninao zay tsy manaiky hoe tsy mety io zavatra ataotsika io zay de narosika anaovana le fifidianana de natao tao le lalàna fa ny hevitra hita amin'io de hoe arovana ny fanoherana mba afaka miteny a tsy ho sakatsakanana andeha amin'ny tokony ho izy de manne ohatra anareo indray ako anontany hany amin'ny firenena iza no misy député filohan'ny fanoherana bala zao ah hoe any Amerika ve ny lehibe ny fanoherana député tsy voaterina ny lehibe natoko any Frantsa ve député na député izy na tsy député de izy mipanohitra satria izy ny lehibe natoko izy manana hevitra izy mibaiky ny olona na tonga amin'ny député fa tsy olona avany amin'ny faritra vari Marseille na avany anana no andeha ilaza hoe ny raharam-pirenena ray manontolo eto Madagasikara izany ame azy na ny any Frantsa zay le izy zay le zava-misy ka raha raisina amitsongona am'le kely ijerena azy le lalàna mba tsy ampiarana azy de zao ny any faratsika zavatra tsy sarotra ny mifandray daholo reo zavatra rehetra reo mifandray daholo reo zavatra meko ny malagasy tsotra ty zao voalany ange ny filoam-pirenena ampirinasa de miakatra amin'ny vidiny lazatsy de zany ve de tsy ampametraka fanontaniana atsika zay ve ny nanaovana fifidianana zay ve ny fidanana folo vaovao ampiakatra amin'ny vidim-piainany malagasy satsy manao hoe sitrapony na tsy sitrapony a tsy any mihitsy aloha zao rehefa aveo tsika miresaky économique fa amin'ny lafiny politika avy amin'le eritreritra anareo hoe le fasy ny fifidianana hampilamina raharam-pirenena zay de ohatra hoe androany ny fita amin'ny fifidianana tapabolina tao reny izy ny herinandro somotra ny vidiny lasantsy zay zany le hoe tsy mifanaraka amin'ny eritreritra malagasy ny zavatra mitranga satria nahoana satria le lalam-panorenana mihitsy natao mba tsy ampitombona n'le filoam-pirenena ho lany eo lany izy de nalany azy rehefa nanahirana mbola nalany azy avy atrany directa zany suffrage universel direct mbola ry amin'ny suffrage indirecta ndray mbola tsy manana majorité mazava ihany ko izy ahoana moa ny hitondrany firenena am'izany ahoana ny hitondrany firenena am'izany ahoana ny anondron'ny ministre zay veriny hoe tena afaky ny asa sy tsy ampiakatra amin'ny vidiny solika azahoana mamany délestage azahoana mijery ny embouteillage azahoana mijery ny fako zany iny ny tany izy ohatr'izao fotsiny fa iainy anisan'andro anandro zany azahoana mijery ny fianaran'ny ankizy zany rehetrarehetra zany tsy mety satria le rafitry le lalam-panorenana de fa tsy manome ny filoam-pirenena haina azahoana manao an'izay nefitsika zao itsika nge mbola manarina vo manarina ny itsika zany mahatonga amin'ny teny am'izao fotoana zao mare olona be tabe
fikambanana be dehibe za tsy anonona fa mari ampanao politika fikambanana hoe hay tsika ve de ambakany la réunion tsika ve de ambakany Afrique du Sud fa tsy jereny le tantara fa firy-taona ny tao Afrique du Sud niady firy-taona ny mainty ny gadrainy ary firy-taona ny Nelson Mandela ny gadra vo nivoaka tany vo nitady vaholana ry zay 5 taona tsy hitan'izany fa tsika ve de ao anatin'ny 10 taona de tsy avitoatra ny nataona tsy nijereny le réconciliation natao lava be taty aloha nahitana an'izay vaholana zay zany leva zavatra anankiray faharoa manarak'izany ianao iazakazaka hoe za efa matonga hoe mijery zany hoe ny Afrique du Sud la Réunion ny manodidina atsika zany ny Île Maurice ny Seychelles iazakazaka ianao zany anao fifaninanana fenao nge voavitafotoana ny enjery ny équipe enao mbola maraty de inona de tafinao hoe aneo kiraro avy atrany ezaka zako tsy ombo kiraro tongotra hoe tompoko be tadinina ny ilainy sy paradra ny ilainy zay ny ilaina le fitondrana mahafantatra an'izay oka aloha aza vo amin'ny vahoaka fa itsika ary vahoaka tsy mbola mazakazaka fa makasofo le satria enjana be le nazo atsika atao mila filopirenena afaka miteny an'izany am'le vahoaka ary afaka mampiatra an'izay zay ny zafa misy zao ina zavatra mitranga Antananarivo tsy an'ny filopirenena Fianaratsoa tsy an'ny filopirenena zavatra hitako zany zavatra narahako maso za manao politika de manaraka ahoana ny hitondranao an'ny Madagasikara ny rafitra anankiroa na ny tany anankiroa na ny région anankiroa lehibe indrindra eto Madagasikara ary manana ny vahoaka be indrindra eto Madagasikara tsy foko ny resahako fa région fa eto Antananarivo ao daholo ny foko rehetra no tsy makasitraka anao de voateraka vaholana andao zaraina eny ny Tananarivo zany inge de fampisehoana fa fahalemeny manina no zaraina eo iny Antananarivo satria fantatao zany fa raha tsy zaraina hoe io a de ao ny andro ao anao fa vitao ianao ihany de fa milaza mahagagazy mpanolotsaina namean'izany amin'ny filoham-pirenena tsy maneritseritra an'izany hoe andriamatofoloha raha vo miteny eo nge anao ka zaraina eny io de ohatry milaza ny vahoaka na Antananarivo hoe zary zalahy resy raha ohatra ka ray mérite hoe zay nitika an'izany amin'ny politika dimezan'io de ny olona zany manomana mieritseritra ny anongana anao hoe ary le ty zany ny lalohanay fotsiny vo voafako maliny lany zay le olana zay zany tsisy olona mieritseritra lavitra ny zavatra ty zany hoe andao tiranga tsy maintsy mitady vaholana avy tsika manana ty fa zany vaholana tsotsotro zany ndao zarainenina fotsiny de vite anisan'ny resaka ma tsy tatoato ihany koa le hoe mahakasika an'ity hoe remaniement resa be mandeha remaniement gouvernemental mety hosoloana mihitsy ny prime ministre nisy fanontaniana mpanao gazety hoe efa nandetan'ny prime ministre mihitsy hoe ianao ve efa namaly misy tamin'iny za vonenala zao kanefa de zay resaka tenenao zay mihitsy ny atongavana any am'le ohatra efa nalefako be dehibe teo tsy tay tonga de teneny izy satria za tsy laza mihitsy fa tsy teo ministre tsy teo matonga manao politika teo prime ministre teo président teo any tsy milatsaka fa tsy milaza ny tsy latsaka tsony hoe mandra-pahafatoko fa izao tsy mijery mihitsy ah hoe ahoana ny faripahaizan'le prime ministre ao na inona zava-bitany na mety ve zao fiaina malagasy zao fa eo lafiny politika fotsiny jereko fa ny fanalanany prime ministre io am'izao fotoa zao nohony le lalam-panorenana de zavatra faran'izay sarotro ary andavan'le filoham-pirenena ny antony de tsotra manontany ianao ary ianao manao gazety isanandro mandeha manaraka any za moa tsy de maraka an'zao anaty tantemery za tsy manana député izako zao ny majorité mba lazao amika ho reny malagasy iza ny majorité ao anatin'ny antemery de faharoa iza ny mpanohatra tsara nge manao avoan'ny antemera de mivoaka mipanohatra ka manina tsy vitatra am'izao satria tsy misy mpanohatra tao fa nanome ministre atrano ny ankolafy ravalomanana de manana ministre ao anatin'ny gouvernement io am'izao fotoana zao satria zay ny eritreretina fa avany olana matsika zay natao ny olana tsy miva ny opposition tsy misy ny majorité tsy misy zay ny azotsika am'izao fotoana zao Antananarivo tsy azo ny fitondram-panjakana Fianaratsoa tsy azo fitondram-panjakana Tamatavy zany nanora tsy fantatra am'izany zay ny zavatra mitranga zay le olana am'izao fotoana zao ka nala prime ministre ny filoham-pirenena resaresaka ataoko zany ho an'ireo manosika azy am'izany tsy mpiavany zay sy andriamatoa Coly Roger ilako tsy mihitsy ary tsy conseiller eny amin'ny teny zany eto ary tsy izy mihitsy nijereko am'izay many firenena fa raha zao anao manala ny andriamatoa Coly Roger tsy ho prime ministre de sahiranao tady an'le olona solony ho apetraka eo satria tsy hita le majorité mazava vo maiky oloza
ny eo amin'ny antenimera nampidinina ny isan'ny groupe parlementaire 5 de fa afaka manana groupe parlementaire firy zany ny groupe parlementaire iaty eo andeha hitady prime ministre raiky korotana firenena efa natsidika eo ihany manko andeha matoa laindry miseza ny mahakasika an'le akolafy ravalomanana teo tsy zany nanatsidika fa izy nanao déclaration hoe mpanomitra izy soka tsy diso tsy hoe zay zany teo izy tsy nanohitra fa zao izy nitapa-kevitra fa nanohitra fa tsy nanohitra izy na tamin'ny andro ratioelna tsy mpanohitra ny akolafy ravalomanana andriamatoa ravalomanana nga mahy président ravalomanana mety mieritreritra hoe manohitra fa zay tao anaty fitondram-panjakana tompoko de nahita mihitsy fa voaniditra tao ny akolafy ravalomanana de nivady tamin'ny TGV natao ny fifidianana atao amin'ny CST dia nanao fifanarahana ny TGV aloha zany mifantatry ny vahoaka efa tsy antsony ny tantara nanao fifanarahana ny TGV sy ny akolafy ravalomanana izarana ny bureau permanent sy ny commission dia ilzareo ny fampifidy teo zay tsy nety nanao de ny resaka anao taona tamin'ny andriamatoa ravalomanana andaotsika ianao an'izany fa ianao zany mampodino i de nymeza izany de tsy nampidina ihany andriamatoa ravalomanana fa voafitaka nandehandray io na vo tonga zao andaotsika hitra anaty gouvernement président fa mampodino ianao fa itena io ny tena pour anao mihitsy io président de minaza mihitsy andriamatoa ravalomanana za de manohana an'io anao ny heriko rehetra mihitsy anampazara économique ahitadavina mpamatsy vola tonga ty Madagasikara nahita an'izany atao anaty gazety fa tsy mandainga de napiditra olo ao anaty gouvernement de napiditra olo mibureau permanent an'io antenimera zao izy manao déclaration hoe tsy manao an'izany tsony fa sady mpanohitra hoanao zany ve nefa ny hoe tokony hoe opposition de nature izy voalohany tsy tokony alaindre miseza ny teny an'izany voalohany fa izy de lampanorenana tsisy milaza mihitsy hoe amin'isy teny ravalomanana na mahazo mody mitondro sotra tsy mbola mazava tsara satria mbola mafy ny pression izy ny tokony mpanohitra voalohany de mitangorona ny mpanohitra rehetrarehetra izy koa manana ny fitaovana mety anaovana an'izany de zay le problème atao amin'le firenena zao izy zao milaza mpanohitra miantso ny mpanohitra rehetra ao anaty gazetinareo ngaminga tsy diso malaza hoe miantso ny mpanohitra rehetra iza ny atoky an'izany eo zany zao le fanontaniana kioty fety tsy makange nefa raha nytira raty ahona moa ny erahana amretiko raha rapitso io zany atsony erajonary mampianina hoe andao fa oatsony indray nareo ataon'izao de ho avelany eo reto mpanohitra reto le mpanohitra mandeha amin'ny fitiavan-tanindrazo tsy mety ho lalam-panorenana io ho takany avelany io izy andeha hiaraka reuniren'irindray ary anatin'izay indrindra zany tsy manao hoe président ravalomanana mety mahatonga izy any tsy aho zany nitariky teny Ambohijatovo zao miteny zao hoe sao de adino misasanao tsy matetika adino hoe fo zany voalohany teny Ambohijatovo hoe fa ianao koa nefa voalohany natonga an'le hoe dissidence atao anatin'ny mouvance zany voalohany natonga an'izany satria rehefa tsy mety le tetika anampanaovina mbolo zany zavatra mitranga zany any vo nataony ny délégation ny resaka tamin'ny communauté internationale de alaindry misesy nefa pahay lalana de natao mihitsy tsy nandamako nakany tsy fantatro hoe inona ny atony mety etyana raha mbola tadidinao tonga teny amin'ny aéroport hoe anisan'ny délégation any mampotao iny le voalohany iny le tonga eny tsy mandehandry avao mihitsy ela de notiako de osaka aloha zany no ministre fa tsy ilainako mety ho firenena mila le fa tsy zao izy ifokany za samy laza aminao eto sako lokalokano fa raha zany mitariky an'iny fandehanjara te iny efa nody ravalomanana mipetraka atao faravohatra manao tennis eo amin'ny terrain io raha mahatipaky any stratégie tsy mahatipaky any stratégie tsy mahatipaky any tetika natao fa nifonina velany tena zany natonga niady teny zany nametraka mihitsy ny légaliste nitondrana nyity ny etsika retour à l'ordre constitutionnel ny tetavina tafiditra anatin'izany ange fotiny ravalomanany izy ny lany tao anatin'ny lalam-panorenana vo nahita ny olona be debety avereno tatana de raha miteny anao hoe tsy mety zany de io zany tena fahavalony ravalomanana zao mametra-panontaniana inona montsy natao tsy nanaraka niditra atao anaty gouvernement daholo ihany tsy vitan'izany fa zana lany fa tsy ao anatin'ny akolafy de nampidirina ny afo kanody ravalomanana nataondray ny fivadiana nalaina tao ny bureau permanent napetraka kanody ravalomanana nataondray ny fifidianana hatramin'ny fanekena amin'ny fifidianana nanohanana andriamatoa Robinson zay amin'izao fotoan'izao fa milaza fa tsy mpanohitra zany mbola asa rehefa ren'andriamatoa ravalomanana zany na mbola tsy hainy fa raha tamin'ny zomany ny tsara de ny zavatra tiany andriamatoa Robinson aloha ny fanometanana tsy mpanohitra izy zany aloha zao
zao zany le izy nefa izy tena latsaka andriamatoa afanoanana ka ao anatin'izay hoe fanarenana ny firenena satria no mahatsapa teo hoe anaty fahasahiranana ihany ny firenena tsy ao anaty crise ohatrany mbola hita taratra ihany tsy normal ve zay hoe tokony fanometana an'izay ratsy hoa manahirana satria zavatra disy fanantenana tanteraka ny vahoaka za raha olo dehibe ty many politika miteny aminao zany disy fanantenana nanginany ahy aloha le vahoaka hita raha misy manontany am'izao fotoana zao zay hoe io lenditafotsika ko io izy io zany de samy zakany vokany ko fa raha tokony misy ny famezan-tanana ny mety azo atao fa tsy famezan-tanana fidetavatsiza tsy anjara ny fanoerana mihitsy no milaza hoe andao président na andao ny équipe-ny président hiaraka aminareo zay fa ny fanontaniana petraka de hoe hiaraka hanao inona misy miresaka de ozy zareo iny ka tsy mety tsy mantsy le fidinany eny an-dalambe rangaty anao ngamba diaspora avy any andafy a mbola tsy niainy anao zavatra mahazo anay teto zay ny aina teto za nianatra tany andafy nody teto ary efa tramin'ny ela hitako mahazo ny malagasy fa nga averinareo misy manao kilalao an'izany midiny eny an-dalambe sa misy manao balina na misy manao fetiny tsara be an'izany mahazo toaka grenade lacrymogène sy foan'ny balaka mateo eny eo zany fiveran'ny sasany azy te kilalao zany ka minona mova de alao ajanona fidinany eny an-dalambe fa zay efa mitontra tsy sitrapotompoko ny fidinany eny an-dalambe na eto Madagasikara na any Syrie na any Ukraine na any Libye na any Frantsa faran'izay démocratique na any Amerika faran'izay démocratique fa rehefa ny vahoaka mitrotra fa tsy afaka tsy hitany zay ilazany heviny a de tsy maintsy midina an-dalambe izy zay ny lalan'ny tantara ka tsy zay olona vao mitondra rapitso afaka pitso a ny anomelesona ny malagasy ny andeha hitotony lohan'ny malagasy hoe satria zay nitondraka de tsy ilaina ntsony fidiny an-dalambe asasina délestage ary de tsy midina le asasina embouteillage miala amin'ny fito any an-trano ny folo tsy tonga any amin'ny birao aiza ny esana amin'izany tonga any ianao fa vizaka efa trovany mora miala avany ianao miakatra ny tension miady amin'ny vadinao matory fotsiny tsy mahavita ininona marapatonga amin'ny maraina ny andro zany mahazo malagasy amin'izao fotoana zao aloha fantatry ny vahoaka mety izy tsy afaka mianatra fa mandeha manatitra mpianatra eo lany eo ny andro makapisy de milahatra be de vitany adiny roa zany ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana zao aloha fantatrareo mitondra fanjakan'ireo fianina zay koa de hoe navoanareo zalahy de tsy fantatrareo izay mitranga fa nareo ny hevitra ny sasany hoe zay tonga vari de atao an'izao fotsiny hoe za mareny zany andao za de io vaolana io andao tsika anao tanàna vaovao erendorany fotsy de findrano daholo ny tanana livray manontolo de osaky ilakaka ngeka nitsangana ary be dehibe ny vatsoto ilakaka andana ejerevo ilakaka zao tanàna fantôme lany le soto lasa le olona io tsy mandehandeha fotsiny ohatry zany za manazava tsara mitsy azafady ry zalahy izy io ngety sotry tsika hoarika fotoana mianjera raha mitsanganytsika kopahana aloha ny akanjo asiana betadina jerena le maratra tsotsofony zay vao mandeha miazakazaka fa tsy vo mitsangana teto lasy lery tonga de razoko tsy mety so de mbola mafana ny raha araka ny fitentsika tsy mbola mafana ny raha tongotra tapaka hoaiza na misy finiavana tonina ka zay ny tonga teo hoe latsaka tsy raha nisy navoakanao nga mato tato aminareo namoaka ny article manao interview a de ny zavatra ny teneny zany tsy napozy ny fitondram-panjakany mihitsy ny avesatry ny andraikitra ny andry azy no io lalam-panorenany io zay ny tena zava-misy raha te anarina an'izay izy tsy maintsy miverina any izy anao any mety vaolany mety ao anatin'izay ve le hoe fieritreretana metrana n'le hoe charte républicaine de gouvernance pour le développement de Madagascar zay ohatrany hoe konokonona am'izao fotoana zany nanoratrany hoe pacte républicain be dehibe ny tao anatiny Andriamatoa Benjamina mety ao anatin'izany zao ty zava-baovao ty nga Andriamatoa Benjamina ny aka tao amin'ny Escopole zany nanoratrany hoe hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany misinavin'ireo olona ireo tam'izany efa nisy boky anankiray edy abe nalainareo mpanao gazety pacte républicain fa tsy hita zay nanaovana azy satria le rafitra mipetraka mbola tsy avitana manao azy raha nidinika natao teto ny santatra ny tsy ny santatra ny fidinika famarana efa tsy izay tsy natao e fa rehefa tsy atao amin'ny fitiavan-tanindrazana le izy fa resaka politika fotsiny seza no atao a de tsy tonga ho aizy io ary raha tsy olona mahefa ny miaraka manao an'io a de tsy ilainy ino nanao sineny io daholo ary malagasy ray manontolo ny fiainana ny misy atanatohatry misy lalana ho ale atsika io aizy anao ale zay ka le filopirenena mihitsy mila matsapan'izany za zao de mialatsiny any teny an'izany a
izy manana conseil be dehibe mahay fa tsy mbola fantatro mihitsy hoe aiza ny tian'le filoham-pirenena ale hitondrana ny firenena zay ndreny tsy tiavany Antananarivo azy amizao ho aiza le président ty ho an'ny Tamatavy tsika sa ho an'ny Mazanga sa ho an'ny Toliara ary inona ny andianana tsotra kely le vahoaka malagasy faran'izay tsotra faran'izay tsy manahirana rehefa mazava aminy vahoaka za de minaza aminao ny vitako am'ty 5 taona ty a de hitaingina taxi bourse tsika Menakavy a ho any Toliara kosa tsika fa tsy maintsy atao zay atongavana any mba ahita ranomasina tolo tsika Menakavy mandeha ny olona rehefa hitana izay zany tsy maintsy atao fenao milaza aminy hoe ny sasany teny andeha avion tsika ho an'ny Mazanga hoay mitaingina première classe daholo tsika Menakavy de tonga anytsika de nefa ny sasany mandeha makany Tamatavy ny sasany mandeha makany Toliara de tsy mandeha zay le olana le fiarahametana zany le fiarahametana ka tsy maintsy ampitovio aloha ny hevitra inona no atao le filoham-pirenena misy misarika mandeha makany amin'ny hoe tonga de rapitry de investisseur zany ve ny problème tsika za de gaga amin'le olona miresaka investisseur ny foana ny resaka vola raha vao miteny eto Madagasikara ny mpanao politique vola rehefa hoakany président république de mitéléphone zany misy no miaraka amiko aty président fa mba tehiona aminao tonga ny ray de zany misy karana tehiana de tehiona aminao tsisy anakira mihitsy mbola niteny hoe ty misy taratasy monsieur le président na ireto nge misy réforme misy rafitra tokony vany manahirana atsika ka ifampidininy za zao mare zao misy lalàna mivoaka fa tsy azo atao tsy mitondra sachet amin'ny 2015 fampidininy avy eny nanaovana zany inona no atao solo ny sachet de ahoana zany mitotokena ho atao aiza zavatra tsotra kely ho atao aiza menaka fa nigasy mividy menaka 2005 zavatra tsotra kely tsy zay aloha detavina hoe andao zala detavina ny vahaolany reto any reto manahirana amin'ny écologie fa ahoana moa nitondrany gasy ny vary mba tiako fata ahoana ny gasy tsisy mividy vary amina gony zany ny malagasy tsy matakatra zany ny malagasy aloha tonga de tsorony tsy takatra izany azafady am'izay matakatra fa zay mividy vary amin'ny kapoka ka ho atao anaty inona le vary alaina amin'ny kapoka rehefa tsy azo ampiasaina tsony ny sachet aneo ahalo ny vahaolan'izany fa raha manana ianao de tsy mampiatra fa raha ho ataonao le lalàna fa le solony le zavatra ho alanao tsy misy de tsy mifampidinihina le izy ianareo anisan'le hoe nanao an'le tondrozotra iverenako kely ndreo miteny no mahakasika an'le hoe fampihavana-pirenena réconciliation nationale tratra ve le tanjona ho anao tsisy réconciliation nationale zany teto tsisy an'izany teto ary tsy mbola misy hatram'izao za masamy teny ohatran' zany ny boky voasoratra mikasika ny réconciliation nationale difotra zay miresaka reta de ny antony anaovana iny de réconciliation nationale fa rehefa mahazo misy zay de tsy réconciliation nationale tsony zany io zavatra io zany tsy mampalemy firenena ary izy anefa ny tokony hoe ho ampihavanina am'le hoe réconciliation nationale izy ny ampihavanina ny olona neto hoe zany de andriamatonga valomanana sy andrajoelona fotsiny izy anefa tsy mitondra tsony zao e izy tsy avelana mody nefa izy za aloha de gaga am'zany ahoana moa izy ny tsy avela mody nefa le fanjakana ny ady efa samy tsisy eo tsony sa ty 4e république ty mbola toy ny tetezaneta satsy samy mametraka am'fady tsy zany mamaly an'izany tsy azoko ahoana mahatonga azo tsy mody izy ane gasy fa raha tonga izy mety higadra zay lalàna ina maolana an'izany zay le olana problème an'izany fa tsy anao tsy azonao sakanana izy raha mety higadra ka tsy averana mody hoe aza mody anao fa so migadra zoany mihitsy ny mahafantatra ny tiany atao zay ara tsy tianao an'izany de misy zavatra azo atao ahafantarana izao no atao izay ho any olana satria tsy mitady an'le vahaolana tena tonga any am'le mahaso ny firenena sy azaony manamafo ny fanjakana le fanjakana am'izao fotoana zao ka manjara olana zany de manjara tsy tiana Antananarivo le folo mitondra enao milaza hoe zay lany eo de vita atao mitondro zota de vita république ava ohatra ka nahoana raha valiny tsy mahazo mody na tianao na tsy tianao raha valomanana mbola be de be mpakatia zay to Antananarivo fotsiny za tsy teny lavitra be amin'ny fifidianana Robinson tao andriamatonga Robinson nge raha tsy raha valomanana teo riny mety tsy nisy olona folo mifidy azy ka mialohany hidira antsika am'le hoe constitution vaovao zay mitaky ve zany an'le hoe accord politique anankiray
tsy maintsy ary tsy efa ao anatin'izay ve zay hoe charte na convention eritreretina hoe atao amin'ny tsy tokony eo anatin'le tsy tokony eo anatin'le charte fa tsy tsy hoe mifanarakytsika de fanarana nge nitondrozota fa tsy vita ary mbola tsy vita hatramin'izao ary iny tsy azahoany fanjakana vola zao tsy mahazo vola le fanjakana zao satria tamin'ny voalohany communauté de anao ekena ihany aloha ekipina zay man tsy ny tena marina tsy nanaiky ny hevitraitry hoe anao ekipina aloha le fividiananao andefa rehefa vita eo misy lalam-panarenany misy président io de mandeha ho azy ny ambony tsy zay nitranga fa le gasy olona miolakolana be fa tsy araky ny eritreretany zareo azy zay le mbola mahasietiky itsika tsy vita le izy hatramin'izao tsy mahazo vola le fanjakana tsy tanteraka le démocratie eritreretin'le communauté international tsy maintsy vahany zay tsy maintsy mamahany zay io fitondram-panjakana io fa tsy azo avela fotsiny io fa mamahany zay io dikan'izany zany rehetra zany a ny tsy maintsy de tavanarana anao sartre anao bonne gouvernemence nefa nitodrozotra tsy vitanao maty foanao ara za zao mieritreritra tsy nataoko akoho zany amin'ny 14 anga ma nangy anaovana an'izy za de tsy mahita an'izany ho vita amin'ny 14 izy ano ao ina ny fomba anaovana azy fa tsy maintsy misy mazava tsara inona no ale inona ny kanjon'le filopirenena zay io voafidy izy nahoana de voafidy izy aloha za tsy afa-po amina 17% raha za fa zay misy zay lalàna démocratie de tsy maintsy manaraka ny démocratie kanefa osa andraikitra ny mametraka fitondrana mba hatsaratsara kokoa ny fiainany malagasy tsy ny fitondrano fa izy amin'ny mafilo azy de tsy maintsy mieritreritra ahoana ny anatsarako ny fiainany malagasy mandritra ny ty mandako ty zay ihany ny azoany malagasy mbola mifidy ary rehefa aveo de tsy maintsy miverina ny am'le lalam-panorenana izy raha manao an'izao asevo-banala ny prime ministre nge hitanao mamarina zany teny zany ta mbola tsy mifidy prime ministre de fa nilaza ho problema be fanondrona amin'ny prime ministre amin'ny lalam-panorenana io raha tadidinao zany na resaka tamin'ny mpanao gazety de za zao manontany izany no nanolotra ny andriamantoa Cool Roger mba lazao a efa za tsy malala tsy toko taniny anarany tamin'ny ataova rehefa nome Cool Roger izany majorité nametraka azy nefa ny mapara de tsy nanome azy ny PMP nanome azy aka ny PMP firy zay le olana ange raha vao manao an'izay ianao de manjary tisatisa sady le fiainana économique sy sociale satria noho izay zavatra vadimina lampanorenana sy ny lalàn'izay de mitsitotonga natolo ny ambony tsy manaiky ny communauté internationale tsy manaiky ny vahoaka malagasy ny olona mitady prime ministre nyeritrerety fa homaforona tsara ka afaka manao an'izay fanovana tokony atao tsy tonga am'izany tsika zao marefrefo le gouvernement sarota kosa ny mandainga aloha tena hoe tsy marefrefo gouvernement re za de mialatsiny aminao za fa minisitra miteny an'izany marefrefo gouvernement io tsy mahavita miasa tsy mahavita miasa io fa raha mahavita miasa io tsy tonga ao ambotsiroatra ny valala mbola tsisy an'izany teto Madagasikara ko valalako ary amin'ny trano filopirenena miditra tsara vitana le ministre fa tsy za my président mba tsy teo eo anao de tsika ahoana no nekena zany nge de hoe jeren'le vahoakana taminareo de valala lesy tonga ao anaty trano lao tsy tany lasy anao valasy ko ny fiainanay ve ho ataony lao ahoana ny itiavan'le vahoakan'le filo am'izany zavatra ahoana zay nge le olany tsy maintsy mandinika tsara n'izany ny fitondram-panjakana io raha te azy fa tsy manamaivana fa zay ny tiako temle manamaivany nanamaivana le andraikitra tokony natao io fanjakana io maharefrefo gouvernement to no le lalam-panorena satria maharefrefo ny fanondrona an'le prime ministre ary ady be nandritry ny volana maro ange enim-bolana ne tsy nisy prime ministre tsy ta zay nanaovana azy latsaka kely tsy mbola nisy an'izany teto Madagasikara tsy tamina zay olany ahoana ny amahana an'izany de mety mandeha n'izany sarty zany fa tsy sarty ataotao fotsiny hoe zay anao sarty tsy ava olana mihitsy zany fa tsy maintsy dinihina amin'ny lala amin'ny saina tony ary tsy maintsy maty-paky ny ataon'ny filopirenena fa raha vao misy disipelina fotsiny io de izy ny miala io manaraka ny lalam-panorena dikan'izany miany zavatra ataony voalohany tokony averiny aloha fifampatokisany amin'le vahoaka tsy mananalalala fa tsy zay izy ary ny fampatokisana amin'ny vahoaka ny tsara indrindry de manatsara ny farim-piainany isan'andro tsisy afa-tsy zay tsy fantatr'olo zany resaka autoroute zany mialatsiny an'le filopirenena inona ny raha iny malagasy an'izany autoroute zany ny karana manana camion faly am'izany ny mpanao importation faly am'izany tsy misy tsy raha iny malagasy an'izany ny vary ny olany
ohatrinona mividiny variko ohatrinona mividiny menako mialatsy zay no tsy maintsy vany eo de tsy maintsy miditra any am'izay ahoana ny amahana any zany zay vo miditra amy resaka ty politika am'izay hoe eny arava tena kilala-panorenany ty mariny zala tery a satria tery izy raha za mijery nyfandehan-javatra eo maninona le fanjakana tsy afanetsika satria matina le filoa efa tean'olo am'le prime ministre fa rehefa jerenina de misy manosika tonina ary ahoana moa zany nodoko an'le prime ministre reo iza moa zany ny anome an'le prime ministre zay zany zao le fanontany iza ny anome an'le prime ministre vaovao de anao dridradilo ndray a zany de imenimenina indray ny olona de tsy anana hery an'le prime ministre ho avy zay olany ahoana ny amahantsika an'izany zay ny milina mpitofina ny hevitra inona no atao araizana lalana arina no vokany anjara an'le filoham-pirenena no manana voalohany an'le finiavana andeha am'izay lalan'izay rehefa hitan'izay izay anao vo mahita hoe totika any aminao ny vahoaka malagasy a zao am'izay zany ny azoko atao io ndre rehefa tiany vahoaka ianao zay tianao atao mety daholy tsisy zavatra tsy mety zany a rehefa filoham-pirenena tiany vahoaka dikan'izany ny fitiavan'ny vahoaka ny zavatra lehibe voalohany fitiavam-bahoaka hoa de tsotra am'izao situation zao redressement national ny ilainy olona tsy mila fampanotsoana 7% iny sambo gagatovy kely io mikajy niakatra 7% ny vidiny solika vo niditra prime ministre andriamatokolo ka ahoana ny ampiakatra niarikarena 7% amy farany taona za tsy économiste fa somary dondodondona fa nefa mitsotodondona 7% dolo farafaratsy vidim-piainana ray manontolo amy fomba ahoana tsy azoko mihitsy ahoana ny fomba ahoana no atongavana am'izany zany le nilaina lazaina amy vahoaka tsy mifanatsarany fenony tsy maintsy mifiny tiry vahoaka fa zao kosa ny vokany azo reto ny réforme atao reto ny tsy maintsy redressement national natao tiany redynamisation sociale lao atao filainy zany nareo mpampianatra tsy maintsy manao an'izao nareo mpitsara manao an'izao nareo polisy manao an'izao nareo politika manao an'izao zay ngely convention fanaraka am'izay tsika izy zao ny ale za filoham-pirenena mihitsy milaza anareo fa tia milalaka le voina ny nge makany amin'io zay le tsy hitany raha valomanana zava-dehibe am'izay fa tsy kely satria ny olona am'izao fitindra valomanana na tiana na tsy zao zao miantso mipanohitra ritra de gaga am'le fitondram-panjakana mety afaka pitsaka eka ho any mba valomanana daoly ny mpanohitra ritra za anisany za tsy manam-bola fa raha toanara valomanana kosa mety ratsiratsony reny mivady tamin'ny azony terrain mba bebe ihany no mahalala fa za tsy mangingina any hoe raha pitsaka mampa filoham-pirenena ya mamaraparany tsika andriamato lainy miseza omeko 10 minitra ianao zany tsy efa ela manjy te ohatry hoe be dehibe le fa le fiainam-pirenena mihitsy andriamato marta no betsaka le zavatra mitranga nefa tsy ampy le fotoana azahoana manao tsy maintsy de davina tsara ry lanjalanjaina zany le fomba teny azay mahatonga mitotika any aminao matetika hoe elanatsy ny mpijery sy ny mpiaino satria mafana lizyka ohatrany tsy mahazo aina raha tsy hainao mijerena hoe mandeha resaka ve azo misy fanontaniana tapoka tokony tapana de ozy ah hoe be dehibe le raha-pirenena am'izao efa misafotofoto mety atonga fahasairanana vaovao indray ho an'ny firenena ary tsy mbola misy raha politika sarotra ohatrany tamin'ity 4e république ty teto amin'ny firenena atram'izay nanova zany miteny an'izany mpanao politika va ilalana bidiny eny an-dalambe ozy ianao rehefa tsy avela tsy mety tsony zany fidinany eny an-dalambe fa ozy any tsy mbola misy président miatra zavatra sarotra ohatran'ity république efa efatry ty teto amin'ny firenena atram'izay izay ny milaina fahana voalohany zay milalana vovahany zay le tsy mendrika azy zany ny atao hoe filoham-pirenena tsy zany ianao azy hoe tsy mendrika azy ny atao tsy atao hoe filoham-pirenena fa ny vahoaka izay vo izy président aperinasa tsy olany amy mandat tsy misy ady satria efa tsy azo atao zany mety eny an-dalambe eo tsy olany ianao tsy olany tsy misy ady ianao tsy ho baraka mbola tsy nisy an'izany teto amin'ny firenentsika naongana daholy zay mandeha rehetrarehetra teo jereo ny tantaratsika ka mety zay ama ny lalana ilainy démocratie zay ny tetavin'ny vahoaka raha ho tonga am'izany tsika raha tsy ho tonga alohan'izany no fatezeram-boaka fatezeram-boaka tsy voasakany lalany ary tsy voasakany maramila zao a de milaza n'izany amin'ny maramila ohatra hoe milaza n'zao maramila koa nge manana l'hériteur iny rehefa liako izy nga tsy izy ny voalohany manao anao
zany ny polisy sahala am'zany ny zandara sahala am'zany olombelona mitovy aminay ihany reo fa tsy hoe hafany rano na hafany anany gasy mitovy amiko reo mihinakanina mivady aman-jana mitovy amiko na hotambatambazanao toy ninareo rehefa tsy zaka andeha marisy koa zay hoe mety zay no anatin'le sakta zava mbola tsy namaky za tsy malala fa tsy maintsy mandeha am'le hoe tsy maintsy ampitoviana ny hevitra amin'ny fomba hanianana mamahan'izay olana koavan'izay tsy maintsy manaiky zany tsika rehetra hoe tena tsy mety mary am'ty lalam-panorenany ity sarotra le ampanaikiana filopirenena am'izay zay nilatsaka tamin'io satria tonga de nieritreritra hiala ve zany eo le ilaina fery fahaizana eo ny ilaina fahaizana sy tetika atokisan'ny vahoaka sy atokisan'ny filo andeha am'izay lanan'izay nefa tsy voatery hoe tsy maintsy de fitaina daholo de rava rapitso de sarotra ihany kosa aloha zay zany le olana am'izao fotoana zao vahany zay ahoana ny amana zay mety ilaina ny sarta fa niveriko hoe tena zavatra tena goavana sy tsy maintsy ataotsika de ny hoe tsy maintsy diniana lalina amena vahaolana tsy misy tsy pelina tsy maintsy olona manana ny traika efa mahafantatra malagasy tsara ananan'le malagasy fatokisana andianana makany am'izany a lalana apetraky zany no aleatsika fa raha tsy zany tsy ho tafita le zavatra atao a tsy ny filopirenena ihany fa diso hevitra zay mieritreritra n'zany am'izao fotoana alao ao io de rehefa minganao io de ao de potika eo fa itsika menakavo no hiarany problema satria korotana tsy hifankahitana no fitsin'le ankolary fitery be deaibe zay mbola matanjaka ary efa miandro fotsiny zany zay le izy ka androso fetsika sa hembotra fa raha korotana mitranga eto de miembotra tsika tsy fatatrao mihitsy za mpanao korotana mitenen'zany mora manao korotana fa tsy fatatao zay afarany zany de zava-maly de ohatran'ny akoho io zay ka alohan'ny atongavana am'zany tsy maintsy mitady lalakafa aloha ny malagasy reo matsapatena rey ary ny zavatra ilainy ange zavatra telo ihany hoany io no mahavoatsika am'izao telo ihany ny ilain'ny malagasy amanany olana any am'y fetombony voalohany ty tandazana faharoa manana fahaiza-manao fahatelo manana fahitsina sy fahamarinana rehefa mahitanyireo ny malagasy ombonina tabatra na oentinao aizy izy na entinao aizy izy de andeha izy zay tamin'ny andro andriamatoandry rajoelona présidente tetezamita anao nanao ino zany fianianana teria mamasina ny niantso vahoaka nakeny ambotsatove feno ambotsatova satria natoky le vahoaka hoe andehany amin'ino ty le légaliste zay io na mainka loatra ka everiko fa zao tantara mitrango zao amperitreritra ny olona sasatsasa zay mety manana za mihevitra io tena mbola manana ny force politika iny manana ny eritreryny mbola tiany atao hieritreretana koa ny lalana tokony ele tena fotoana mihitsy zao indrindra voan'ireo teoky tsy anerina ny fotana mafaty isaky ny mandeha de isan-keritaona zao de ho tafotoana voana tsy vita ny betadinina tsony rehefa tonga ny tokony eritreretao ny ahoana marina raha misy fitiavan-tandazana kely afa tsy safe fotsiny odina feo président inona marina no lalanao alehako azahoako manarina ny firenena amin'ny eritreretana azy ohatrzay ko ny le filopirenena ary amin'ilany tsy maintsy eritreritra an'izay fa raha io lalam-panerenana io ny everiny hitondrana mandany hatramy farany sarotra amiko ny hino sarotra amiko ny hino fa izy fampanotsoana tena hipetraky eto amitsika sy communauté internationale tsy matoky an'le izy ny malagasy tsy matoky an'le izy izay mpanao politika moa reo fa mikikiky reo fa be dehibe iza zany no iaina amin'io ny anteny fe isao zao de maria hoe me ohatra anao amy tsy fatokisany lapanirena ny démissionna o ny député anankiray ao amin'ny ASVM tsy fiarovany ASVM zany lalàna no resaro fa izy indépendant teo aloha de niditra ASVM fa ahoana ny voalazany lalàna tsy hoe raha indépendant anao de mahazo mifidy indray mandeha ny groupe parlementaire alehanao rehefa tafidy tao anao tsy mahazo mialatsony sous peine de déchéance zany azo alany ianao azo alano amin'ny antemirena de hita koa ny ataon'ny asisy ny aty mifanoerana moa tonga de mandeha ny aviko tokony angatahana avy zany ahoana moa ny am'ty zavatra ty fa misy député mi démission ao anaty mandat impératif zay député mi démission anaty mandat impératif izy ihany de fa manao an'le zavatra tsy tokony atao
izy tokony ampatrana lampanorenana mba miandrany zareo amin'ny asesy inona no lazainy raha pitso am'zany fa rahabe zany a ay any anaty gazetinao koa nahitako an'zany fa tsy haiko na marina na tsy marina rahabe zany rahabe zany inona indray nitranga am'zany jereo lalam-panorenana mikasika an'izany no marina zany teny am'zany zay zany amin'ny akapobeiny alohany zao satria kely le fotoana moa tsy kely fotoana moa le raha politika mihitsy keo efa betsaka sy efa misavovona za koa efa elany tsy de niresaka loatra ary zay ho any alako tsiny ampijery totika lavaty amindreo de matomarika satria ohatrany za foana nanalava sao de mbola be deabe le fanontaniana kanefa mohatra ny tao voafefe ihany izy am'le resaka nataotsika reveriko fa mety mba hitonga zava-tsoan'ny firenena satria raha iresaka tontolo ka tsisy voandalana ho an'ny avinana ho an'ny avanana na ho an'ny tenako manokana fotsiny koa satria miteny hoe mpanao politika tsy mitady andraikitra zany iny hoe miteniteny foana tsisy an'izany mitady andraikitra ianao ny fitiavan-tanindrazany sy heverinao mety ho vitanao amin'ny firenena no de davanao andraikitra tsy maintsy manazava ny hevitra amin'ny vahoaka ianao hoana moa ny fijeriko anaraha maninona nanao an'izao maninona tsy nanao an'izao misy zavatra azo tantaraina zao nefa tsy azo ny tantaraina tamin'izany fotoan'izany satria mbola atao anatin'ny namaivay ny tetezamita am'izao tsika afaka mite zao nitranga inona za moa zao de ny amaranako azy de ozako hoe sarotra be amiko mihitsy nity raha tsy ianao mihitsy ny nanasa tsy nandeha satria rehefa anontany hoe inona moa ny olany malagasy andao anefa ny fifidianana nalefa ny fifidianana nahazo filotsika zay tsy mila mpanao politika ntsony fa alony tsy mpanao politika ny olanina ho amin'ny antemia kefreo aniny tsy mpanao politika tsy hitako ndray tokony hiadana ny malagasy leny de davo malagasy rehetra ny tanteraka mpanao aferatolo eny amina tantemera ka inona ndray sady efa tsy milatsakafa nanao za tsy milatsaka za tsy manam-bola anaovana an'izany tsy manana hevitra manana be lehibe fa ny vola tompona tsy manana de mipetraka ia zay any koa etsika no etsika mamarana sy manakatona ny fandarana andre matoa alaindre miseza misaotranao be da be nanaiky ny vahininay tamin'ity androany ity misaotra ny mpanasy misaotra ny mpanasy ary misaotra ny mpijerytsika mitodika manokana any am'le mpijery tsy hoe artiste koa de mitodika any am'le mpijery tansimena sy alina zao tao manao defi tansimena sy faratsonsy mijery tsy ty zany zao tonga de mahasaha mihitsy tokony ampanaovina an'izany ko mitsasatsasany jerena hoe ahoana fijeren'ny vahoaka azy fa niveriko hoe tatoato ohatrany matsapa zany hoe ohatrany mezaka mahafoana le malagasy tsy fantako na izy laza hoe tsy ilaina ntsony ny adevitra eto amin'ny firenena zay zavatra ny resahana rehetrarehetra eo ny azo amitinana azy de hoe tsy maintsy miverina amin'ny adevitra tsika fa zany tsy manakany hoe tsy misy tsony ny mpanotrany hoe iadevitra de tsy maintsy mena seza na tsy adevitra de tsy homena seza fa iadevitra amilany hitondrana ny raha-pirenena zay mitovhevitra ny miaraka zay tsy mitovhevitra de mpano hitra no anarany zay ny tsy maintsy ondratsany ary eraky zao tontolo zao de misy zany ary raha tsy manao an'izany tsika de hogagy reo olona le olaza hoe tsy mety tsony ny fidinana an-dalambe fa tsy ho ela koa de ho tongo zany ary izy mihitsy midinany olo eny amin'ny arabe tady dio nefa nisy olona nyteny an'izany za milokaloka fa raha isy ministera ho andany amin'ny olona voalohany ohatranyzany tany fa le olona mpiteny an'izany mihitsy nyvelesiny vahoaka voalohany zay le olany zay koa zay hoe izay nge nilana le fampitiny satria ny zavatra de davitsika rehetra ny ampandrosony firenena maninona ny firenena no ampandrosony satria ke tsy maintsy misy a ny projet maninona ny firenena ny ampandrosona firenena le tsy miaigny Madagasikara zavatra tany fa ny ampandrosona ny firenena de anatsarana ny farim-piainan'ny malagasy rehefa manatsara ny farim-piainan'ny malagasy tsika de manatsara ny farim-piainany ny gasy na ny tenanao ihany koa de manatsara ny farim-piainany ny taranakao mba ho tsaratsara kokory zao no avy ny Madagasikara no avy ny vahoaka zay ihany nitanjona amin'io ary zavatra telo ano a averiko ny atongavana am'izay tsy ao anatin'ny vola tsy voateniko teo ho an'izay meritreritra eo volana bois de rose ny atongavana am'izany a ny zava-misy ny aloha tsara fa ny aby telo ihany ny fantatro fa mety atongavantsika am'izany ny fitiava-tanindrazana ny fahaiza-manao ary ny fahamarinana sy ny fahitsiny miaraka reo tsy misy teny gasy milaza an'le honnêteté mahagaga aso sao de manany ianao hoe mana ianao mpanao gazety marika fa za tsy mahay inona moa zany honnêteté zany amin'ny teny gasy fa de lao atambatsika amin'ny hoe fahamarinana sy fahitsina zay ny mety afeno azy ireo ilaitsika rehefa voatambatsika ao anaty sobika ray reo ka vonony reo ary misy reo za matoky an'izany andeha akany amin'ny fampandrosona amin'ny malagasy de tsy maintsy hitatsika ny hevitra hoe zao zany lalana mahana ny olona io zay ny zava-misy
ia eny ary izay ihany koa no masaka azona roso tamin'ity aliny azoma fa folony volana oktobra etya eto dia misotra nareo mpijery isa-tokantrano zay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany misotra ihany koa an'ireo teknisiana sy ireo namana mpiara-miasa rehetra izay niarana natotosany ity fandarana resabe tamin'ity androany ity izay ary no ametrahako ny veloma mandram-piona aminareo isa-tokantrano any ary manasanareo hatrany hanaraka ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra matv veloma ary tompoko